Teto amin'ny commune ambanivohitra Manandona no ivon'ny fankalazana ny valo mars andron'ny vehivavy ho an'ny distrika Antsirabe faharoa. Vorolanina teto ireo vehivavy manodidina ny 3,000 anaty fikambanana 30 avy amin'ny commune roapolo mandrafitra ny distrika. Ankoatra ny hetsika ara-javakanto sy ny seho an-tsehatra samihafa dia nisongadina fa mbola maro ny fitarainana voaray eny amin'ny sampandra-ranom-ponina amin'ireo karazana herisetra mianjadin'ny vehivavy eto amin'ny distrika. Mbola maro ny vehivavy tonga mitaraina eny amin'ny sampandra-ranom-ponina mahakasika an'izay tsy fanajana ny zo arovana amin'ny herisetra izay. Ny anankiray koa le hoe zo anana fahasalamana sy zo anana safidy. Le safidy tiako tenenina zany dia hoe ohatra misy zaza teraka satria rehefa betsaka ny zaza dia arian'ny lehilahy izy dia tafiditra ao anatin'ilay hoe herisetra ara-ekonomika na hoe ara-fiariana. Hiadina amin'izany indrindra no antony hanaovana ny fankalazana ny andron'ny vehivavy satria antoky ny fampandrosoana ny ankonana sy ny fiarahamonina ary mipaka amin'ny firenena ny fanajana ny zon'ny vehivavy sy ny fizakan-tenany. Tsy misy toantsika raha tena mahazo sehatra sy fahefana fa isika izao no hery fototry ny tokantrano sy ny fiarahamonina ary ny firenena. Mizara ny mamy sy mandresy ny mangidy ho andro ny fampandrosoana. Koa engana isika hanohy hifanohana sy anandratra ny feontsika andray anjara mavitrika amin'ny fiainam-piarahamonina hananjo sy hizaka-tena tanteraka tokoa. Mifanome tanana sy manao tantsoroka n'ireo fikambanam-behivavy hatrany ny solombavamboaka amin'ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrika Antsirabe faharoa ahafahan'izy ireo mivoatra amin'ny fiainana. Ankoatra ny fampiofanana isan-karazany dia eo koa ny fampitaovana samihafa omeny ny fikambanana maro. Tamin'ny herinandro ambony no nisy an'ireo fanomezana zanak'akoho ho an'ireo fikambanam-behivavy, ireo association isan-karazany. Mbola ho avy ihany koa ireo fanomezana maro samihafa ho an'ireo fikambanam-behivavy izay atolotra mahasolombavambahoaka azy efa ao anatin'ny fikarakarantsika amin'izay fa mino fa ho avy tsy ho ela izay. Nanolotra nofokena amin'ny tampihavanana ho an'ny rehetra ny solombavamboaka amin'ny Madagasikara mivady izay nahafahany rehetra mifety.